marina mitady hevitra amotena kandida ny mpitondra manahirana tanteraka ary mampanahy ny hoaviny ity firenena ity raha ny zava-misy ankehitriny no jerena mitady ny fomba rehetra mba ametrahana paikady mba anymbana ny kandida izay any mahatosika azy ny fitondrana rajoely miariary ny fomba fiady politika maloto enina volana mialoha ny fifidianana tena atao mirefarefa amin'ny tany ny fanaovana politika dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza marina moa no tiany mpitondra hopotehana eto amin'ity firenena ity mazava ny sary sy ny zava-misy ainan'ny vahoaka malagasy ary tokony ampandinika ny rehetra izany efa mbaniratra masoandro mpianatra malagasy ny taona 2024 efa niditra an-tsekoly avokoa ny zaza malagasy ny 5.900 malagasy ny asa avokoa nanana ny lanjany ny sandrany ariary nahazo tosika ny tantsaha tamin'ny alalan'ny tetikasa PSDR izay nahafahany nanome ny masomboly sy fitaovana hitatsika tsara ireny fifaninanana ara-vokabary ireny isaky ny commune tena zara raha nanafatra vary Madagasikara tamin'izany fotoana izany isan'ny firenena ny tsiriritra antsika i Rwanda ary isan'ny aiky ny paikady tao anatin'ny mapa ny filoha Paul Kagame io voafafa ny trosam-pirenena izay ainga avao ho an'ny vahoaka malagasy tsy atry ny sasany nefa io fahaleovan'ny tenany Madagasikara io izay efa nanangatsanga ka raikitra ny fitiavan-tena politika nampiasana ny tafika malagasy ho fitaovana nanonganana ny filoham-pirenena malagasy izay anotokana sahanametraka ny fanapahan-kevitra matotra ialana amin'ny fanjanahantany akolaka vokany voazanaka tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana vary afarana ny kojakoja rehetra ilaina andavanandro afarana ny vokatra fanondrana izay tiany anaovana ny vidiny lavanilina sy ny maro hafa ny harem-pirenena baranainy mivoaka ny firenetsika ny tehirizina eto aza moa mivadika vio azy ao amin'ny ministera ametrahana azy tena ambakaina ny malagasy ary inina ampahantraina ankehitriny efa betsaka no manomboka tonga saina amin'ny fitantanana miseho ankehitriny ifarana raha teo fotoam-piasany ingafoloam-pirenena izay tsy lanalainga sy fampiaisonana mihitsy nandritra ny 5 taona latsaka kely nitondrany ny 7 novambra no daty voatondro anaovana ny fifidianana 90 andro alohan'io daty io no tsy maintsy ametra-pialany ilay filoham-pirenena vokany mandeha ny tetika rehetra mba aminganana ny filoha-marikara-valomanana manoloana ny vahoaka malagasy voizina mafy ny nini ary ezany sasany atao mafy io resaka io dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny olana ho an'ireo olona sasany raha misy olona vonona hitondra sy anangana firenena vanona ho an'ny vahoaka malagasy eto hitatsika tsara ihany koa ny zava-nisy nanomboka ny alahady lasa teo mandeha ny intimidation maro samihafa antoko politika ny tim ary manana andraikitra voalazany lalàna mifehy antoko anabe ny olo-pirenena manana fahefana ary tsy fahefana ihany fa andraikitra izany ho an'ny antoko ary tafiditra ao anatin'ny animation de la vie politique izany izay mitsipaka sy tsy mamela ny antoko tim anao ireny zany dia midika mazava fa tsy mahay lalàna ary tokony hiala amin'ny andraikiny fa tsy mahaina na inona na inona ny teboka faharoa de ity raha misy ny demokraty hoy Rajoela eto amin'ny firenena raha tsy voalohany aho de faharoa ity io teny nataon'io raha misy ny mpanao politika anankiroa demokraty hito Madagasikara ary vonona ny ampanjaka ny demokrasia de raha tsy voalohany aho de faharoa izany ka olona tena rainlainga izao fametrahana mpitandro filaminana eo amin'ny trano fonena ny filoha-marikara-valomanana izao ve no atao hoe demokrasia ny fanakanana ny antoko tima tsy anao hetsika isaky ny mandeha ireny ve no atao hoe demokrasia ny fanagadrana olona no ny fandeho-kevitra ve no atao hoe demokrasia mba hamenatra ringary filoha-pirenena ny fisamborana ny SGR-na Randriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly na ny coordonnateur ny antoko tima tetsy amin'ny macrobeoririka reny ve no atao hoe demokrasia Andriamatoa TGV a sa izany no atao hoe demokrasia TGV
demokrasia TGV nitondra malagasy taiza, ary ahoana moa ny hoe raha lany dia ekena ho filohan'ny mpanohitra ny filoha Marc-Ravalomanana ary avelany anohitra ankalalahana. Tsy fanoherana aza nefa no ataony fa fameloma maso ny antokona redynamisation dia sakana ny mpitondra amin'ny alalan'ny mpitandro ny filaminana. Mila mijoro isika vahoaka malagasy fa misy oe late hanohy ny fomba ratsiny amin'ny famotehana sy fanimbana ity firenena ity eto ka mila fongorona amin'ny alalan'ny latsapato. Isan'ny fomba ratsy io tsy famelana ny hafa aneo hevitra io. Fifampiarabana na hatratrany taona ve dia manahirana anareo ringa préfet kanefa ny filoham-pirenena arovanareo milaza ho demokraty. Faharoa, ny zavatra tsapa mbola lavitra an'ity Madagasikara malalatsika ity ny atao hoe fandrosoana raha toka ny demokrasia no toy izao. Aiza ho aiza ny ACC sy ny CENI, ny HCDDD amina lahelo lehibe moa no ilazana izany fa mbola lavitra ny afo ny kitay amin'ny lafiny demokrasia raha ny eto no lazaina. Olona anao tsingery-taona sy fampiarabanana tratran-taona aza ve asaina elingelenina mpitandro ny filaminana. Ny fifidianana rehetra nanomboka ny taona 2024 teo tsy nisy izay voalaza ho tsy nisy osoka sy alabato na iray aza. Da tezitra be isika malagasy rehefa mpatsiahivina hoe afrikanina ne isika, kanefa ny fomba fiainana sy fanao politika eto tena hita ho toy ny isika mihitsy aza no filamatra mampahantra any Afrika. Fiteny nanomboka tamin'ny taona 2024 ny hoe ny tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona ary betsaka ny tranga teto tena hoe izay mihitsy dia mipetraka ny fanontaniana hoe ihemitra ve izy tsika ty sa androso e. Mbola misy malagasy anaiky ny fikamaloto ara-politika toy izany ve ka anaiky ny fanakanana olona ray tsy latsaka ho fitiny kanefa olona hita fa afaka anavitra ity firenena ity. Tsy azo ekena intsony izany fa efa fikanantitra hoy ny fiteny jatovo izay. Mila olona mahafantatra azy i Madagasikara sy ny fiainam-bahoaka, olona mahay, mahalala ary mahavita. Hitatsika ny fomba fitantanana izay napetraka tao anatin'ny 5 taona latsaka kely izay nampanantenana ny vahoaka malagasy fa ho fisondrotana ary amiratra aty Afrika Madagasikara. Kanjo no mifanipaka amin'izany no zava-misy fa gizitra ilay firenena ary faragidany maneran-tany. 5.7 isan-jaton'ny malagasy no tsy anasa amin'izao fotoana izao raha ny isa azy farany. Itombo 7 isan-jato ny mahantra eto amintsika raha mitoy izao hoy kosa ny banky iraisam-pirenena. Tsy misy zavatra tsy mihemitra izany eto ary lainga no nafana ny vahoaka malagasy. Demokraty no ambety teny kanefa tsy manaiky ny isina lalam-pifidianana ifanarahany rehetra. Fifampiarabanana tratran'ny taona ho any antoko sakanana sy andanimbola amina miaramila manakanazy. Ny lisy-pifidianana moa dia io ezana abontsina mafy arak'izay tratra amin'ny fomba rehetra io. Dia io indray fa ezana voizina ho an'ny vahoaka malagasy ny nini. Izao no paikady anaovana hevitra anakanana kandida tsy rotsaka indray. Izany ve no atao hoe demokraty? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?